Nomena tany maimaimpona any amin'ny cité Semady ireo olona Trabona amin'ny tokantrano miisa 7 amby 30. Vokatry ny fiotsahan-tany tao amin'ny fokontany Lazarety Nord secteur Pasira. Fiotsahan-tany izay nitranga ny 7 Martsa lasa teo. Ankoatra fanomezan-tany maimaimpona ireo mponina ao amin'ny fokontany Lazarety Nord secteur Pasira ao Atsiranana, nahazo fanampiana vonjy-rano vaky avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe toy ny vary, menaka, voamaina ary bodofotsy izy ireo. Satria ny vavan'ny vahoaka hentigna aminay zay mitondra le hafatra, zay ny maha député. Ka tonga tany ny hafatra, zay na tonga ny ministra tonga taty. Fa le tany tsara hoentsika fa efa ary amin'ny Semady. Fa anatin'ny fandaminana zegny atsika. Anatin'ny fandaminana manao zavatra tsy mora. Ny filohantsika zavatra koa fa teneniny omeny ataony tsy maintsy ho tanterahiny. Ka eto dia tsara ho haintsika fa atao zay zavatra zay. Fa ny fandaminana zany no mahela azy satria magnano raha tsy mora ho za. Velom-pisaoana ireo Trabona tamin'ny hetsika nataon'ny fanjakana Foibe izay tsy niraviravin-tanana tamin'ny fandraisana andraikitra. Ny soro aketo zany dia le fampanetana ny député teo hoe efa amin'ny fotoana fandaminana zany amin'le fahazahoana tsy haiko na trano na tany amin'ny Semady. Dia misaotra sady ny filohan'ny repoblika naniraka ny député ilaza anazy ampahabemaso amintsika eto. Ao aoriana fandaminana, efa hifindra sahady any amin'ny cité Semady ireo olona Trabona ireo. Raha tsy ahevina, ny 7 volana Martsa lasa teo no nisy fiotsanan-tany ka nahatrabona ireo mponina amina tokantrano miisa 7